mpanao gazety namana satria fantatrareo fatao aminareo ihany ny ainga dia milohan'izay fotsiny apetraka ao anatin'izao hoe fanokafana ny fampelezan-kevitra izao a ho anay atao anatin'ny fikambanana Freedom tsy hoe kory satria nisy ny teny zany hoe zay ony tsy nangataka lalana amin'ny fanaovana ny mitsinina zany apetrako tsara hoe zahay dia mbola tsy mieritreritra ny anao mitsinina amin'ity andro voalohany ity a fa ny fandaharam-potoana zany amin'ny hoe fampelezan-kevitra azy a andro voalohany amin'ny fampelezan-kevitra dia anao karavana manerana ny tanàna izay rehefa vita ny fanokafana nytsy quartier général ity zay zany ny fandaharam-potoana noho zany tsy ao anatin'ny mitsinina mihitsy manomboka rahampitso fa 17 ny volana jolay zay vao manana heritreritra zany ao anatin'ny fandaharam-potoananay a anatotosa mitsinina zay ny zavatra tiako tsindriana voalohany dia faharoa tiako resana sady zany satria misy a arrêté vaovao vao omaly moa zany io nampahafantarina anay fa vao tamin'ity maraina ity zay notifié a avy amin'ny préfet de région nanalamangy izy io izay everiko fa tokony valikina bantsilana satria tena mametraka zany an'le hoe tsy madio ary ohatrany hoe atao anatina fitsipika maloto zany le fampelezan-kevitra androany zany zay vao notifié mahafantatra fa nametraka indray zany teo anivon'ny préfet de région tsy fantatro moa na compétence any akory zany na tsy hoe tsy mahazo atao any manao carnaval mandritra ny fampelezan-kevitra tsy azo atao ihany koa mampiasa sonomobile ary tsy azo atao any mampiasa olona rehefa nao porte à porte zany a mihoatra ny 10 zany hoe mifanohitra amin'ilay karakaraina ary fampelezan-kevitra rehetra hatramin'izay zany hoe fa fahazarana io mbola tsy hita mihitsy zay nanapirofo hoe nanakorotana ny filaminam-bahoaka ve ny fanaovana carnaval na ny fanaovana ihany koa an'izany hoe porte à porte ka mihoatra ny olona 10 zany na ihany koa ny sonomobile nefa moa zany dia ndrarana ary tsy fantatra hoe inona ny baziny zany fandrarana izany a mba tsy navakina bantsilana satria manapirofo zany hoe misy fitadiavana sakatsakana foana zany ho an'le candidat na ho an'izay fampelezan-kevitra izay nefa hatrany ampiandohana dia efa hita hoe noasarotina izay resaka fakana ny alalana sy ny fanatotosana le fampelezan-kevitra amin'ny ankapobeny na ny demande na autorisation isan-karazany io apetraka fa tany amin'ny préfecture de police mpisolo vavanay omaly a mbola nametraka tsara hoe tsy tokony mipetraka zany fepetra noraisy ny préfet de région zany hoe misy fifanoheran-kevitra zany eo izy ary zany ny tena tokony manapa-kevitra le préfet de région sa le préfecture de police nefa mifantatsika tsara fa ho an'ny tanan-dehibe ny préfet de police ny tena tompona andraikitra amin'izay hoe filaminam-bahoaka izay ary ny taratasy azonay omaly ariva efa maizina dia manapirofo tsara hoe mbola nekeny ny préfet de police tsara ny fafahana manao an'izay karavana izay donc mampiasa sonomobile eo zany zao dia adevitra goavana be zany mikasika an'izay zay ny tsiko nasiana resaka faharoa satria everiko fa tsy mampangarahary ary tsy mampisy an'le hoe lafiny demokratika izay tokony tadiavintsika amin'izay resaka fifidianan'izay izay fepetra vaovao no raisina ary everiko raha teo ihany koa fa tena tsy mety raha andro ray na ora vitsivitsy melohan'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra no andraisana fepetra tahaka an'izany ny farany dia apetrako ty ho an'ny candidat ny Freedom izay ny tenako no mitarika an'ny listra lalatsina Rakotondrazafy dia mangataka mba ho débat d'idée zany hoe ajevitra miainga amina programme miainga amina ataontsika hoe foto-kevitra sy tetikasa tena ampandrosony vahoaka ity fampelezan-kevitra atao ity fa tsy ho karazana fivarotana omby anaty ambiady izay foana moa le ambaranay izay manokana dia nizara nytsy hizara mandritra ny fampelezan-kevitra nytsy fampahafantarana tsotsotra ity hoe izao ny programme grande ligne amin'ny programme moa zany satria mazava hoazy fa tsy voafehy daholo ny programme mba tsy hoe ifidy zavatra ifidy olona na ifidy be ny tanàna anjamba ny vahoaka n'Antananarivo manana zo mahafantatra izy hoe zao ny tokony eritreretiny zany candidat zany amin'ny vision ny fomba fahitany any tanàna sy ny programme entiny ho tanterahana mandritra n'izay efa-taona izay averiko ny hoe tokony ho débat d'idée na adihevitra ifotony miainga amina tena programme sy miainga amina hevitra zany no entina mandritra n'izay fampelezan-kevitra izay ny lafin-javatra telo tiako nizaraina taminareo namana mpanao gazety afaka mamaly fantanina roa telo ihany mialohan'ny hanomboantsika ny karavana satria izay moa fandaharam-potoana antsika manaraka zany zay tsy mihemotra amin'ny trangan-javatra tahaka an'izany tsy fanapa-kevitra efa noraisiny ary ady efa natomboka tsy maintsy faranana hatramin'ny farany tsy mampihemotra anay zany zava-misy zany fa anjaranay kosa midénoncer na mamaky bantsilany afaka dity zay rehefa avy eo fa dia miassume sika amin'ny teny vahiny ny conséquence n'izay fanapa-kevitra raisiny sy ny fiatsika ataony samihafa izay ny fitondram-panjakana faradoboko amin'ny toerana ray ve ny Freedom amin'ny famarana fampelezan-kevitra
anao faradoboka izahay a anao mitsinina lehibe ihany koa izahay a anao mitsinina isaky ny arrondissement izahay a anao andreo fandaharam-potoana rehetra izay fahita amin'ny fampelezan-kevitra izay na porte à porte na ny caravane na fiara na ihany koa izay mitsinina teneninao zay efa fantatra efa mipetraka ny fandaharam-potoana rehetra mikasika an'izany a efa nikarakara misolo vava ihany koa ny fangatahana lalana mba tsy hisy hoe sakatsakana sy ny sisa Vivina ni vats, la tila ni reta ni vats ni runa na na rasetse.